ary sikasa no karakarain'ny seni tsy nanatrika ny temasiny RNDM. Olona telo malala olona ambony mamono olona tsy amin'ny antony dia tsy mamory vato. Solombavam-bahoaka Madagasikara tsy mbola nandray karama volana janoary. Ravoravo sy finaritra trany tombo kilasy tongo vavy mirabanao amin'ity alin'ny alatsinainy 3 Febroary 2024 ity. Tonga somatsara tanatin'ny fampahalalam-baovao indray ianao amin'ity fiandohan'ny herinandro ity ary dia manasanao ampitiavana sy ampanajana ihany koa izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Hoeny amin'ny anteny miaram-pirenena iny tsika anomboana izao vaovao izao. Tranga anisan'ny naazendana ny maro ihany koa tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ny soratra izay nataona solombavam-bahoaka iray izay mitaraina fa tsy mbola nahazo karama tamin'ny volana janoary ny piasan'ny anteny miaram-pirenena hatramin'izao. Niezaka nitady fanamafisam-panazavana mikasika ity tranga ity moa ny mpanao gazetin'ny MBS Lorette Berton sy Manorandre Malala. Tamin'ny faran'ny herinandro teo no nandeha ny resaka fa tsy mbola nandray karama hatramin'ny volana janoary teo ny piasa eny anivon'ny anteny miaram-pirenena eny Tsimbazaza. Ny 20 volana desambra nefa tamin'ny taondasa no nandray vola farany izy ireo araka ny loharanom-baovao hatrany. Mbola nanamarina izany ny publication izay nataon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny anarany IRD niparitaka tamin'ny tambazotra Facebook. Manoloana izay nanantona teny amin'ny lapany Tsimbazaza izahay ny maraina teo nitady ny tompona andraikitra mba angatahana fanampanazavana sy hahafantarana ny tena marina. Rehefa avy niandry fotoana elaela nefa izahay dia nahazo ny tompona andraikitra ihany saingy tsy afaka nandray ny mpanao gazety akory ity farany fa voaantso ivoromaika any amin'ny sekretera jeneraly. Tamin'ny antso ataribina tao no nahazoana vaovao fa efa nisy ampahany tamin'ny solombavam-bahoaka no efa nahazo ny karamany dia ireo izay manana petrabola any amin'ny banky. Ireo mandray ny lela vola mivantana kosa no mbola tsy nahavoarainy karamany hatramin'ny androany atoandro. Vaovao ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray dia nanaova landresaka tamin'ny mpanao gazety androany ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra izay lany tamin'ny lisitra combat. Nanakena ny votoatiny ny tetibola voarakitra ho an'ny tetibola ny tanàna Antananarivo amin'ny taona 2024 ity izy ireo androany. Nanao fanadihadiana teny an-toerana Lorette Berton eo amin'ny sariny Mano Randre Malala trany. Anisan'ny hodinian'ny mpanolotsain'ny tanàna raha ampitso talata fa 4 ny volana Febroary ny momba ny budget primitif sy ny fandaniana izany. Hita taratra ao anatin'ny votoatiny volavolana tetibola ho ampiasain'ny komuna Antananarivo renivohitra sahady hoy ny combat fa tsy misy ny mangarahara eo amin'ny ho fitantanana ny volam-bahoaka eto Antananarivo. Isan'ireo tsy andany izany ny mpanolotsaina avy amin'ny lisitra combat. Le izy tsy mazava tsara ao amin'ilay document nomena satria titre fotsiny ny ohatra zao hoe construction na travaux de construction dia tsy mazava tsy fantatra zany le izy hoe inona le tena tsena ve no atao be dia be sa resaka parking étage hoe tsika zany zao tsy malala fa sorabola ny ananantsika hoe ao amin'ny programme 4 ny investissement 10 milliards d'ariary izay ny soratra ao naovana infrastructure dia tsy fantatra mazava tsara hoe inona daholo le zavatra ho atao fa ny hita fotsiny zany dia ambony be le sorabola. Tokony omeny ity antoko politika ity ho an'ny vahoaka ny hiady ho an'ny fanavaozana ny fiainan'ny malagasy izay sahirana mafy ankehitriny. Tsy mijery ny tena lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka ity budget primitif ity ho hiatrany ireto mpanolotsainy ny tanàna ireto. Ny combat dia milaza fa tsy andany an'ilay tetibola satria tsy mamaly ny mivantana ny etaeta ny filany ny mponina ary ny hitanay dia hoe betsaka ny vola azo avadika any amina zavatra fa mamaly kokoa ny etaetan'ny olona ary andrasanay antenainay fa andray an'izay sosikevitra izay ny fahefana mpanatateraka 3 milliards 926 millions d'ariary efa haiko tsenjery no atokana ho an'ny fividanana tableta miisa rayal 4 milliards latsaka kely io afaka avadika amina fanamaivanana azo tsapaitanana ny vesatry ny ray aman-dreny ao anatin'ny fampianarana ny zanany.
Toerana roa amin'ny 5 raha tsy ahivina no azo ny antoko komba tamin'ny fifidianana mpanolontsaina farany teo. Nambaran'izy ireo hatrany fa zon'ny mponina eto Antananarivo ny mahafantatra ny fandehan-javatra ao amin'ny commune satria volam-bahoaka no ampiasainao. Vaovao manaraka izay hoentina amintsika dia vaovao mikasika tompona andraikitra iray mpitantana ny baolina kitra eto Madagasikara. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny midi Madagasikara dia nahazo taratasy fandrarana tsy ahafahana mivoaka ny Madagasikara ny filohan'ny federasion'ny baolina kitra malagasy Andriamatora Olonarizaka Rabekoto. Tsy fantatra mazava ny anton'izao fandrarana tsy hivoaka ny Madagasikara izao fa araka ny vaovao miparitaka dia misy ifandraisany amin'ny raharaha latsakemboka ao amin'ny knapsa no anton'izany. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny trangam-piarahamonina dia nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ny tompona trandro mpivarotra iray eny Vato eny izay niarana tsindry azo lena miaraka amin'ireo mpanjifa tao anatin'ny Yasina Andriamalala sy Tokiramarolanina nanao ny angom-baovao. Lampisotasota tsy mpikasy tanan'olona eny Vato Mandrosoa fa zanak'olona ambony sy malala manamboninahitra ao anatin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Toy ny tranga omaly tao amin'ny fivarotana iray tetsy Vato. Misy tovolahy anankitelo niaraka tamin'ny tovovavy anankiray nirevy tao anatiny zareo. Dia avy eo voaka ilay anankiray nangataka hiresaka tamin'ilay nirevy teo ivelany hoe mila miresaka mitokana izy mirahalahy. Dia avy eo niresaka zareo dia ohatran'ny lamindamina teo aloha dia nitsofoka ilay tao anatiny. Dia avy eo nisy anankiray indray mivoaka nanakirotana hoe tsy maintsy borikena amin'ny sigara ilay olona nirevy teto ivelany izany. Dia efa nanaiky ilay olona teto ivelany hoe ho borikena amin'ny sigara. Dia izy efa miborikena ilay rita amin'ny sigara dia mbola azo mifelahany indray avy eo. Dia avy eo izay niezaka nandamina izay tompona andraikitra teto amin'ny bara. Dia izay ilay nandamina teto amin'ny tompona andraikitra indray mbola ankasihan'ny zareo tanana nasiany totondry. Dia ilay namako anankiray nitakandry zareo nialatra amin'ny nifiny mihitsy ary moa. Ireo nanatry maso dia laza sy nanamafy fa tsy voa izao ireto tovolahy ireto no mamono olona amin'ny tsy antony. Dia visy tsy manaiky fa tsy maintsy miadona zany zay sarotro amiko hiady aminao amin'izany na ilay zavatra teneninao tsy sy fantako ianao koa olona tsy haiko dia za tsy hiady aminao miresaka ohatr'izany izy ato aminy. Dia visy zany za lasta niditra namondra ny toerako teto zany za teto ivelany teto. Avy eo amin'izay nanatona zany ilay namana anankiray avy any fa hoe tsy manaiky hono zareo fa tsy maintsy miady zany. Na koa hoe borikeny zareo zany ilay tanako dia samy vita zany ilay zavatra avy eo. Dia za manko zany tsy tiako isan'ilay korontana zany. Dia mba tsy ampisan'ilay korontana nomeko an'zareo zany tanako tsy manino zany borikeo zany raha zay tsy ampisan'ilay korontana. Borikeny sady mifelahany zavy teo. Dia avy eo amin'izay koa nanatona ilay namako anankiray tary kendakendany ilay namako sady narino daholo zavatra teo amin'ilay table zany. Nefa mbola vao mividiny mbola misy zavatra amin'ilay bouteille narino vakivakiny teo daholo. Araka ny fitantaran'ny zareo zany tsy ilay olona eto manodidina zany hoe olona ambony fahefana zany ry zareo. Ary tsy izay irery nefa ny anaovany an'io fa be dia be ny olona te hijory vavolombelona satria misy zao zandry kely eto mpanatsa sarbon zareo tato torany zareo teto soa zareo koa dia teto dia ninjehan zareo antsy eraky ny mandrosoa. Dia misy an'izay zoko be zay koa zao eo dia mifelaha zareo amin'ny tsisy antony tsy hoe ninina. Misy koa zao bandy kely mpanao baskety mipetraka amin'ity appartement ity torany zalahy tonga dia enjehan zalahy. Dia misy an'izay zanakan'ilay madama tompony ity koa nandeha moto izy dia ninjehan zareo tamin'ny antso koa tany amin'ny arabe. Niakatra fitsarana androany raharaha ka ny iray amin'ireto teo niakatra fitsarana androany ireto dia vao ampitaona androany miandry ny antota-taratasy feno ho tonga iny amin'ny fitsarana ka iverina hiakatra fitsarana rahampitso indray ny raharaha. Fa ny 20 ka hatramin'ny 30 janoary lasa teo teny Antaninarenina teny no natanterahana ny atrikasa izay nokarakarainy ny génie anangonana ny tolo-kevitra avy amin'ireo mpanao politika sy ireo olom-pirenena momba ny fifidianana moa ny tanjona atao anatiny izany atrikasa izany. Anisan'ny nahazo fanasana manokana ny Tiko Madagasikara sy ny RMDM nanao ny angom-baovao tao anatin'izany fanadihadiana izany teo amin'ny sariny Tahiriny Aina. Nanapa-kevitra ny atoko timina sy ny RMDM ny tsy hanatrika ity atrikasa ny karakarain'ny génie ity. Noho ny tsy fetezana ary tsy fahanarahan-dalàna tsy no ezahana nahitsy hatramin'ny fifidianana izay ho filohan'ny repoblika ny solombavam-bahoaka ary ny fifidianana be ny tanàna farany teo ny antony araka ny nambara ny RMDM androany.
nora tsy fanajana ny lalàna misy sy ny fitongilanana teo amin'ny CENI sy ny HCC dia heverinay fa tsy tokony hisy ny atrikasiny fa ny fanaovana audity an'ireo mpikarakara ny fifidianana sy ny fanatanterahana ny fifidianana aloha ny tokony natao. Tsy afaka nanatrika iny atrikasiny ihany koa izahay satria ny fanatrehana izany dia midika ho fankatoavana ireo fandikan-dalàna samihafa sy ny fifangalaram-bato nandritra ny fifidianana ny CES teto Madagasikara izay tena lavinay sy tsy ankasitrahanay tokoa ary mbola hitakinay ny famoahana ny tena marina mikasika ny fifidianana rehetra hoy ny fanambaran'ny RMDM. Raha ny resaka nataon'ny filohan'ny CENI tamin'ny mpanao gazety tamin'iny atrikasiny dia niaiky ny CENI fa nisy tokoa ny tsy nety indrindra tamin'ny lisam-pifidianana. Izany dia mampametra-panontaniana hoe raha nisy tokoa ny tsy nety ko maninona izany ny lavina daholo ny pirofo nentin'ny mpanohitra tamin'ireo fifidianana telo ny fandimby ireo. Efa nilaza foana ireo tsy nety rehetra izahay kanefa dia nilavinareo foana. Lazainareo aza fa azo raisina fa tsy mitombina ireo fitarainana rehetra nataonay hoy ny avy ao amin'ny RMDM. Izao mantsy dia milaza ny CENI fa nisy lesoka sy tsy tomombana ny fifidianana. Ny mahavariana aza dia ny fialanandraikitra ataon'ny CENI ary ny faniliana n'izany amin'ny mpividy indray. Ny marina izany dia nanome vahana sy ny tongilana tamin'ny kandidam-panjakana ny CENI ho hiatrany ity fanambarana. Manao sosikevitra ny RMDM fa ilaina noho izany ny fanavaozana n'io CENI io fa efa tsy atokisana intsony izy ireo eo amin'ny fanomanana sy ny fikirakirana ny fifidianana. Mahavariana ihany koa hoy ny RMDM ny fanambarana nataon'ny filohan'ny HCC izay nilaza fa tokony atao ny firosoana amin'ny fifidianana izay hitondra ny faritra. Izany dia mbola nampino ny fomba fijery ny mikasika ny décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana. Izany dia fanambarana politika izay tsy andraikitry ny HCC mihitsy na mety hitombina aza. Tsy mahafantatra ny asa amin've ny HCC hoy ny fanontanian'ny RMDM. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany dia natao hiaro ny fanarahana sy ny fampiarana ny lalam-pandrenana ary handray fanapahan-kevitra tsy mitongilana. Any amin'ny firenena demokratika izay manaja ny fisaraham-pahefana dia tsy ahitana filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana manatrika fihaonana na lanonana manana endrika politika ary indrindra moa tsy misy manao faneho-kevitra politika. Hita taratra avy amin'iny faneho-kevitra iny fa ny fanapahan-kevitra izay noraisiny HCC izany dia fanapahan-kevitra miloko politika fa tsy nampiarana izay voalaza ny lalam-pandrenana mihitsy. Mbola manjaka eto amintsika ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana sy ny tsy fanajana ny lalàna velona. Mbola tsy misy izany fametrahana ny tany-tandalana izany hoy ny RMDM na marana ny fanambarany. Mbola vaovao mikasika ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ihany dia tafajoro tao Toamasina ny birao partan-ny RMDM ary anisan'ny nampiavaka ny tao amin'ity renivohim-paritra Atsinanana ity dia niditra tao anatin'ny birao partan ihany koa ny teo anivon'ny federalista sy ny antoko Arema. Germaine Menjanahary, Jessica Miray ary Andra Kotomalala no nanao ny angom-baovao. Efa nanomboka mametraka ny sampana isaky ny faritany eo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ka fatsangana ny sabotsy teo ny RMDM ao amin'ny faritany Toamasina ka voafidy hitarika ny RMDM any an-toerany Joël Patrick avy amin'ny antoko Arema. Antoko politika sy fikambanana sivily roam-pirenena maro no namaly ny antso izay nataony filohan'ny RMDM nasionaly Andriamatomary Ravalomanana mba hijoro ho an'ny fitiavan-tandrazana. Nampiavaka ity tao Toamasina nandritra ny fananganana ny birao partan ity ny fandraisana andraikitra izay nataony federalista sy mpikambana avy eo anivon'ny antoko Arema ny mahasoa ny vahoaka malagasy no himasoana. Rahantsika mahita fa amin'izao fotoana izao dia maro mikaikaika ny olona amin'ireo zavatra mianjady azy. Izahay eto amin'ny faritany Toamasina mitarika ny fanoherana dia ametraka laminasy matipaika izay miainga amin'ny lalam-panorenana izay mamaritra ny fisian'izao fikambanana izao ary ijery akaiky ny zavatra miatra eo amin'ny mpiarabelona rehetra tsy akanavaka, tsy anavahana na finoana io na fiaviana na firehana politika. Natolotra ny sabotsy teo ihany koa ny filoha lefitra telo izay isahana ny faritra ny Toamasina dia Analanjirofo, Antsinanana ary Alaotra Mangolo. Efa mihazo ny lalam-pirenena faharoa iny ihany tsika fa hoe tsy mora manga kosa indray dia nitoy omaly ny hetsika fanoherana ny amerenana ny fifidianana ben'ny tanàna ao Moramanga. Nidina an-dalambe niaraka tamin'ny sora bavety mihitsy ireo mponina naneo izay tsy fankasitrahany izay. Jessica Miray, Andry Rakotomalala. Vory indray ny olona teto Moramanga ny alahady teo.
tsy anaiky ary tsy mankasitraka hatramin'ny farany hamerenana amin'ny fifidianana ao an-toerana. Sorabaventy, fidinana an-dalambe no nanehoan'ny mponina izay tsy fankasitrahana izay. Maro ihany koa ny ambadika miafina amin'ity famerenana fifidianana ao Moramanga ity. Vonina ary tsy hiamotra amin'ny fitakiana ihany koa ny kandida lany tao Moramanga dia hihaja Andriana Vony. Fa tsy maintsy tsika vahoaka miaraka mindra hitaka an'izay fahamarinana izay na tena angalatra otrina izy teo mbola resy ihany dia mbola tsy maintsy angalatra be be izy rehefa aveo ka tsy anaiky an'izany tsika. Ity kombara zany manombo izao dia vonina miaraka aminareo hitaka an'ity fahamarinana izay efa narotsaka ity dia ny safidy-bahoaka. Tsy izany fa ny kandida iazy Andriana Vony miaraka amin'ny conseil miaraka aminy tokony hitaka ny tianany ity efa ho tokony ravinana anazy zay ka nijoro manome toky anareo fa hijoro miaraka aminareo hitaka izany na iny-potoana na iny kiantsy. Manoana ihany koa ireo mponina tsy hemotra fa vonina iroso hatramin'ny fametrahana azy eny amin'ny lapantanana mihitsy azy. Any ampitarika posy dia mbola tsy manaiky ny hamerenana ny fifidianana. Inona no antony? Ny antony lasa ohatrany efa eo efa misy lany any ohatr'izany dia tsy ohatrany atao anona fotsiny izany zay ohatrany atao hoe arirarira vezivezy fotsiny. Mazava loatra raha ny rariny sinitsy no jerentsika dia tsy tokony hiverina ny fifidianana Moramanga. Ho anay Moramanga dia izay mazava tsara hoe tsy tokony hiverina ny fifidianana Moramanga. Ambadika izay fantatray izay vahoaka dia variana ihany. Ny fahitana ny fifidianana teto aloha dia nizotra zakany sy andavany tamin'ny vanim-potoana nanaovana azy. Ka ty filazana indray fa hoe hamerenana fifidianana ity io zany no tena ohatrany manohina fona io. Ary io dia lazaina samy maso fa zay tsy anaiky ny mihitsy. Satria raha nisy zavatra tsy nety dia tokony ho fantatra hoe izao tsy nety. Palizy nety nizotra zakany sy andavany. Ka ahoana moa no averina rebenana ihany ve zany? Zay le antony tsy ainakena azy. Manga raha vao misy ny zavatra miseho dia ny tima ihany ny endrikendren'iry zareo nefa ny zavatra ataon'iry zareo ary zareo milaza fa na isitrihan'iry zareo anaty lavaka ary dia tsy maintsy hoentin'iry zareo ny fitondrana. Tany Moramanga tany Tamatavy mihitsy ana ianao ny zavatra io nandeha tany na tamin'ny famoahana an'io tsy nisy rotaka zany teto Moramanga na nisy ady teto Moramanga na nisy inona. Ahoana moa ny lazaina fa verina fotsiny le fifidianana. Nandritra ity fisionana tamin'ny mponina tao Moramanga ity ihany koa no nananganana ny RMDM tao an-toerana. Mbola tranga hafa kely tany amin'ny faritra loatra Mangoro tany kosa indray no antsika manohy ny vaovao izay nitranga tamin'ny farany herinandro teo iny. Nisavorivory ny zandary sy ny délégation izay nitarihana Andriamatoa ny rado rafalimanana tany an-toerana tany. Ny andinindin'izay eo amin'ny sariny tahiry ny aina. Ampanetretena no ampitanany vaovao marina avy any fotony mikasika ny fandalovana Andriamatoa ny rado rafalimanana tany Vaovao faritra loatra Mangoro ka tsy nankatoavany ny didy sy lalàna fampijanonana teo amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana intelo miataona Voidiala, Vaovao, Ambojanahary anio faharoa Febroary 2024. Fanambarana avy amin'ny serasera zandarmariam-pirenena teo amin'ny pejany ny sabotsy lasa teo zany. Zany dia entina nazavana ny sain'ny maro amin'ny savorivorin'ny tranga teny an-dalana ho any Antanambe ny sabotsy lasa teo ihany. Raha nandalo tao Voidiala ny fiara maro ka noho ny fandrindrana ny fifamoivoizana dia nanao ambiletra ireo fiara telo nisy an'Andriamatoa ny rado 4x4 Hummer
nomena afatra ireo mpandrindra tao am-paravaravula hitsirika aingan'ireo fiaratelo ireo fa iahina matoa manao amboletra amin'ny sakana dia mbola nanao amboletra ihany koa ka saika nahavoatona zandary teo amin'ny sakana sy tsirika tratra sy voasakana ihany anefa ireo fiara ireo tao Ambohijanahary akaikina Tanambe ary ny angaviana Andriamatony Irado ifandray amin'ny kolonely komandany fondrin'ny tompo-pileovan'ny zandarmary Alotramangoro mba hanazavana ny fitsipiky ny fandrindrana ny fifamovozana sy ny fandriampahalemana fa dia teny anavina ny navaliny hoy hatrany avy eo anivon'ny zandary. Raky tsara izay nanapory fony ny zava-nisy kosa ny nentin'ny Irado Ravalomanana nanazavana ny heviny. Araka tenenao teo manko hoe azo baiko ianao avy any amin'izany kolonely izany fa tsy mahazo tapitra teto an-dalanay. Inona ny antony mahatonga anay tapitra teto an-dalanay? Ary faharoa, inona ny maninona ianao no miteny hoe kolonel ozy ianao hoe tia ny telefôna miresaka an'izaho tsy miresaka amina telefôna fa manonteny anao hoe ianao zao no manakana anay eto gendarme armé nareo manakana anay miaraka amin'ity tracteur izay pahany eto ity fanontaniako amin'izay afaka mamaly le antony colonel commandant Malo no lehibe anay aty Alotramangoro izy no miteny hoe manaova barazy nareo sakano amera magrena fa ny sakanana izy tao vodiala tsy nijanona sakanana izy tao amparafa tsy nijanona dia arrêté eo aloha fa misy élément efa mankanya mandray audition hoe refus d'obtempérer. Zao aloha voalohany indrindra entinareo misy média eto voalohany aloha misy vahoaka izany rehetrarehetra izany témoin voalohany aloha izay nijanona teo vodiala tsisy olona gendarme nanakana zany tsisy barage teo voalohany aloha lainga ary mandaingy nareo zay aloha zay ny atao vodiala dia zay teo nanao transbordement tsara mba ahafantariko anao ihany hoe ny taonay any fanampiana ho alefa ty eo ianao ka miandrikely izy fa tsy maninona finareo rehefa manapaka lalana fa ny zavatra ataony teo vodiala zay dia ny zavatra mitranga teo zay manao transport adiny ray zay teo mipetraka eo amintsena eo ny olona rehetrarehetra niaraka niresaka taminay niresaka satria resaka vonjy ty atao ty ny zavatra nitranga dia nisy gendarme tsy en tenue izay nanatona na moramora dia niteny hoe monsieur le président mba mangataka anao zay iresaka ho ary amin'ny braod o zao hoe fa inona le olana dia hoe ny olana dia tsy mahazo makaninareo satria fa aloha mba atao taratara kely fa isy mpitondra fanjakana ho avy any Tanambe dia tsy teny hoe iza le niteneniny rehefa avy eo lasy zay tonga eto aminao zay dia ianao zao mpitandro filaminana raha aminao zay tantara niteneniko anao zay nanda fanajanonana ve zay zany dia tsy nanda zay fotsiny zay za tsy olona manohatra ny fanjakana za tsy manao politika ary efa alohany natongavanay taty Madagasikara alohany natongavako teto Madagasikara nitondra an'ireo fanomezan'ireo dia niteny hoe somatsara tany Tanambe ihany moa ny délégation notariany ity mpandraraha ity ary navita ny zara ireo fanampina ihany. Raha ny fantatra ihany koa dia androany no niazo ny faritriny ny filoham-pirenena mivady ny zara fanampina ireo traboina. Tamin'ity androany ity dia nanao fanambarana antaratasy omaly ny avy eo anivon'ny kolektif tany izay ivondronan'ireo malagasy miaro ny tanin'ny malagasy ihany. Voaresaka tao anatin'izany ny mikasika ny enimpolo ny 60,000 hektara any Bamangoky. Ravrazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala no nanao ny angom-baovao. Tsy manaiky ny hanomezana ny tany nala hektara any Bamangoky ho an'ny orinasa arabo ny kolektif tany araka ny fanambarana nataony vita sininy 12 janoary teo tany Abu Dhabi Emirat Arab Unis ny tany tao Bamangoky raha ny taratasy navoaka ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono nandeha resaka fa ho fanatanterana tetika asan'ny filoham-pirenena no atin'izany dia ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo izay antony hanomezana ny tany amboleny arabo vary katsaka vary
fiambazana sy ny maro hafa. Ny zavatra mipetraka nefa fidiana ny vokatra miakatra izay sady amidy ato anaty na ondrana makany ivelany. Raha nanomboka naneho ny heviny olom-pirenena sy fikambanana samihafa ny artena ny filoha ka laza fa 30 taona no ampiasana ny tany no sady ny laza fa tombotsoa andrehetra no misy. Tsy ampy anefa ny fampahafantarana ny mombamomby fifanarahana nataony rotontio tsy mazava mirehetra ihany koa ka angatahany kolektif tany ny momba izany ary tokony hampahafantarana piraitan-drazana mipetraka ny fanontaniana indramana tokoa ve ny tany sa nomena ny vahiny. Mipetraka ny fanontaniana ny indramana tokoa ve ny tany sa nomena ireo arabo ireo. Atao ahoana ireo olona marobe mivelona amin'ny fambolena ny tany. Nolazaina fa amin'ny vidiny mora ny vokatra miakatra inona no afaka manamarina izany. Milaza ny kolektif tany ao anatin'ny fanambarana ahafahany malagasy madidio ny tany fa tsy etam-barotra. Maro ny tokantrano no mivelona amin'ny tany izay nokolokolo ny razambe ny tany alohan'ny taranany. Tsy azo ekena ary lavina ho iantrano izy ireo ny ampiarana avy hatrany fifanarahana izay notapahana teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra. Marina fa tsy mbola nisy akory ny fidiana ny fotony tany an-toerana sy ny fampahafantarana ireo olona voakasiky ny tetikasa ary ny fiatraikan'izany amin'ireo olona ireo. Tandinomin-dozany any Mpamangoky mety hiteraka fahavoazana ho an'ny tontolo iainana satria tsy mazava ny teknika ho ampiasain'ireo vahiny amin'ny fomba famboleny. Mipetraka ihany koa ny tsy fampitsakafo ary ny fampiroboroboana ny sehatry ny famboleny eto amintsika. Tsy ekena noho izany tetikasa amin'ny fitondram-panjakana izay hanome ny tany vahiny sy orinasa lehibe ahafahana mahatratra ny tanjona ho an'ny fahavitantena ara-tsakafo raha toa ka azo atao tsara ny mampiasa mpamboly malagasy marobe ho hatrany ny fanambarana. Ny amin'ny vaovao mifandraika amin'ny fampandrosoana kosa indray dia nitafa tamin'ny mpanao gazetinay androany ny ben'ny tanàna ao Akadimanga Ambohidrapeto. Betsaka ho ity ben'ny tanàna ity ireo marary ny vahoaka sy tokony atao lahara-pamena mila jerena aingana. Ravrazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala. Fifampiresahana amin'ny vahoaka ihany no ahafahana mitondra fampandrosoana. Ny lakile ho an'ny komina zany hatreto dia fahitako azy dia ny fifandraisana ifotony. Firesahana amin'ny vahoaka tsisy afa-tsy izay dia mamaly ny etaetan'ny vahoaka. Inona no mety, inona no tsy mety. Fa ianao zany tsy afaka mihitsy no zavatra rery eo fa dia tsy maintsy mihira amin'ny vahoaka ianao. Izay ihany ny lakile fampiresaka amin'ny vahoaka. Varandalana no isan'ny mahamaika no amin'ny komina Akadimanga amin'izao fotoana izao. Matsiaro mijaly ny mponina noho ny ara-tsin-dalana ny vokatra miakatra nefa maro dia maro. Vao nirotsaka mihitsy ny orana dia hita fa tena simba ary mila fanarenana be ny lalana ao amin'ny komina Akadimanga ka izay no iantsona ny fanjakana mahefa sy afaka hanampy anay mahakasika an'io lalana io fa na izany ary moa dia efa ezaka ny komina hanao izay tratrany hanamboarana ny lalana izay eo amin'ny 2 kilometatra eo angamba izay tena mbola lalan-tany tanteraka nefa dia misy vokatra tokony voaka amin'izany lalan'izany fa noho ny faharatsiany zany dia me manahirana amin'ny fifandraisanao dia misy koa ny lalakely izay tsy mba nisitraka an'izany ny komina Akadimanga hatreto fa amin'ity phase 3 ity izay antenainay fa mba anisan'ny nisitraka an'izany zay. Mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra tanteraka isika izao amin'izao dia tena atahorana tokoa ireo trano miorina morotevana eny amin'ny La Haute-Ville iny. Betsaka amin'ireo mponina eny amin'iny toerana iny anefa no tsy mahafoy ny andao ny toeram-ponenany. Ny andinindininy izay hoentiny Laurette Berton Manora Andriamalala. Tanàna kely iray antsoina hoe Bidonville ao amin'ny fokontany Ambatovinaky ity toerana iray ity. Efa antaonany maro no nahitana trano vita amin'ny baoritra sy selefanina tahaka izao tety honenany ireo tokantrano vitsivitsy. Tsy manana famatsiana herinaratra izy ireo. Mividy rano amin'ny bidon mavo tahaka ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy atao rano fisotro ary ity rano misasasasa avy amin'ny vatolampy ity kosa no ampiasaina amin'ny fidiovana sy ny sasalamba. Tsy manana iahy ny amin'ny mety ho fiotsahan'ny toerana izay hipetrahany ity renim-pianakaviana iray sendra anay ity. Nangataka ny tsy aseho sary moa izy. Nambarany fa rehefa tsara karakara io toerana io dia tsy tokony hisy ny fiotsahana na dia amin'izao fotoam-pahavaratra izao aza. Raha ohatra zany atahorana izy tany miotsaka dia ambolombolena zavatra tsy tokony hapotsaka an'ilay tany. Ohatra hoe taretra tsisy atahorana ilay satria ilay hazo tsy hazo be fa hazo kelikely fa tsy dia misy hazo be ety aminay. Ilay aviavy ihany zao no atahorana hoe any anaty rano ilay aviavy satria efa nisy vadiny izy io manko tamin'ny heritaona
dia lisy fotsy fa avaratra raha fa maina le izy dia niala trano fakany dia nianjera atao anaty rano. Ampianay io anasanay lamby io andronay io fa zay tsy misotro an'io fa makany amin'ny paopy zay vidy 50 any amin'ny paopy rehefa mandrahona sakafo. Zay zao ny tompoko tsy tafiditra ao anatin'le faritra mena satria zay efa ela be ny tety fa tsy nisy vato niotsaka aloha hatramin'izay fa atao ambany tao nisy vato lehibe zany le izy dia efa nandavaka dia natahoran'ilay olona izy tamin'ny heritaona dia natahoran'ilay olona izy sao dia sanatria zany raha menjera dia nanakaraman'olona le izy nisoriny. Trano fonenan'olon-tsotra maromaro eny amin'ny manodidina ny Manjakamiadana sy Ampamarinana iny no natao faritra mena taloha ny fitoam-pahavaratra satria atahorana hiotsaka ka hamoizana ain'olona tahaka ny efa nisy teo aloha. Raha ny fanazavan'ireo mponina teto amin'ity bidonville eto Ambatofinaky ity anefa tsy isan'ny faritra mena ny toerana misy azy ireo ary efa nisy tompona andraikitra nandalo ny hijery izany. Raha ny zavatra hita eny an-toerana kosa, vatobe mandondona sy kakazo maro mitambesatra amin'ireo vatobe ireo no eo ambony lohan'ireto mponina ireto. Fa ny Tomasinany dia mbola tsy niravina hatramin'izao ilay raha vono-olona. Miantso ny hamoahana ny navandoza-trany ireo mponina ao amin'ny fokotany Ambalakisoa sy ireo mpiara-mianatra tamin'izy roa lahy izay namony ainy reto. Germaine Menjanahary, Jessica Miray ary Andry Rakotomalala. Avoay ny olona izay navandoza. Io no antsoantso izay nataony fokon'olona tao Ambalakisoa Toamasina manoloana ny vono-olona nitranga tamin'ireo mpianatra roa lahy ny oniversite. No amafisin'ireo mpiara-mianatra tamin'izy roa lahy ihany koa fa tsy jiolahy velively akory izy roa lahy ireo. Mba higatsy ny olona fatana azy le nagnome baiko fa kosa raha tsy rara zay zahay tsy aneky zay université fa hitakatra amin'ny farany zahay. Raha ny fanadihadiana natao tany fotony dia tsy vao tamin'iny ihany no nahitana tranga tahaka ireny tao Toamasina. Mitondra kara-panondro izany koa dia nivoaka-trano sy mba mpangalatra nandonaka ny trano izao. Fanendako zany amin'ny andany any aby telefôny zany voavidina mbola sy iray volana nahoana zany ako nivona fotsiny. Fa izy zany dia mangataka amin'ireo mpanjakana mahefa iaho ampiaro ny lalàna mba hampatarana le olona namono zavatra satria lahy tokany aiko io nafoiko io tompoko. Lahy tokana io no nananako zaza dia maty no nieritreritany gendarme ko mangataka anambaray amanjeny malala otika maharedika mba ampiaro ny lalàna tompoko hampigaja olona afoezana. Verzo veny olona rehetra ambany fahefana sany ambony fahefana ihany zany manana zo izay mba angatako atao votonga any ambony any apetrao tsara fa tsy lany dradradraina ame radio sy ny tele ihany zon'olombelona. Manoloana ity tranga ity araka izany dia nidina hifotony tany an-toerana ny filoha-hevitry ny RMDM. Nambaran'izy ireo nandritra izany fa tsy tokony hisy olona ambony lalàna eto Madagasikara. Sy miala etoy aho tompo araka teneniko teo kena bisa ambariny endravikazaha tia sy miala entina sy loka eleo. Ka ity satria any tamitatitsara teo kena ifampiresaka efitsy apazakany zahay dia sy manakagny efampiresany fa zahay sy andeha aminareo agny mandiana aminay aty dia toa hoitany vaoaka toa eresaka. Any an-toerana nisy tafy avy eo anivon'ny ministera ny fitsarana nanomboka ny alahady-teo. Nanamafy ireo ampanjaka fa mila hita ireo olona navandoza vao afaka mandeha ny fifampiana. Nilaza ny hanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Zandarmario Toamasina saingy miemotra trany izany hatreto. Andrasana ny toy ny vaovao. Vaovao any ivelany hoe tsika mamarana ny vaovao amin'izao alina izao tranga hafakely mampime nefa mampalahelo ihany koa ao anatin'ity vaovao maneran-tany ity. Noho ny tahotry ny coronavirus dia nanao foana ireto ray aman-dreny ireto tao amina seranam-piaramanidina iray. Ankoatr'izay any Chine any dia mbola maro amin'ireo olona amin'izao no matin'ny coronavirus nefa efa mialo eno any ihany koa ny karazana virus vaovao. Ny andinindiny izay hoety ny Asina Andray Malala sy Tokira Marola. Tsy mbola hita hatreto ny fanafody fanefitra ilay valanaretina coronavirus izay miparitaka izay tsy izy maneran-tany. Misy ihany ireo manam-pahaizana no efa manao fikarohana.
mitady fanefitra kanefa tsy mbola mahasitrana tanteraka izany ary tsy mbola nivoaka tamin'ny fomba ofisialy. Ny farany herinandro lasa teo dia nahitana virus vaovao indray anefa mamely any Chine H5N1. Io no anaran'ity virus vaovao ity izay efa namonina afaty akoho amam-borona anarivonisa saingy tsy mbola namono olona hatreto. Tranga hafa kely sady nampahely kosa no tranga tany Chine ny farany herinandro lasa teo. Raha andeha andray fiaramanidina ireto fianakaviana no natampoka ilay zaza ka navelan'ny reniny teo amin'ny seranam-piaramanidina no heverin'ny reniny fa voan'ny coronavirus ilay zaza ka nariny teo ary izy lasa nandray fiaramanidina. Rehefa natao anefa ny fizaham-pahasalamana dia tsy nahitana soritra retina coronavirus ilay zaza ary nalefa nandray fiaramanidina niaraka tamin'ny reniny ihany. Tonga vakivaky izy ireny sady marary ihany koa kanefa tsy afaka atao iny satria tsy afaka manary fianakaviana. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tomboko lahy sy tomboko vavy. Nanaraka ny vaovaon'ny MBS tamin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ho amin'ny rampitso indray mankasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny arany salahy ihany koa. Manapitafa tomboko lahy sy tomboko vavy filoma tompoko.